vonamonika ny garde à vue dia efa misy miteny hoe mon colonel mitandremina fa makanimakanitsiaka fa io fa vonoandra vatomanga ianao. Inona ny dirany vadiko amin'ity affaire ty fa raha maninona ny madamako ainao ny dikan'izay. Le plus dur dans la vie c'est de blesser une bête sauvage monsieur Ravatomanga, y compris Nga Ravatomanga, y compris Nga général de corps d'armée Saively Lalamonja Delphin misy tony foloalinda dia ao anatiny kolikoly engany andriamato flon république andriamato premier ministre tsy aro azy ireo ianareo. Ny vahoaka malagasy re mpiasa mpanjakana rehetra zay manana dossier sy malala le complice na Vatomanga eo misehatra misy anareo na ny finasy na ny fiarovam-pirenena io na ny gendarmerie io zay te hitaraina fa tsy samy teny fotoana zao mitsangany mitoroa aza matahotra. Hiatra manaina ny faninjena zay mahazo an'ny colonel Rakotomamonjy Patrick amin'izao fotoana iresantsika izao. Tandinin-doza ny tenany manokana, ny tena loza dia tandinin-doza ihany koa ny fianakaviany sy ireo olona manodidina azy. Noho n'inona? Noho ny fanosoram-podaka tamin'ny rara cocktail molotov tetsy amin'ny villa Pradon Antanimena. Ho antsika zay mpanaraka ankaiky ny toe-dram-pirenena dia nahatsikaritra ny gazety zay navoaka ny gazety Tia Tanindrazana tamin'ny omaly faharoa ny volana May ny hoe fandrahonana Andrajoelina sy Ravatomanga, 30 no adiadina, 10 no nalefa any Amponja, colonel iray no karohina. Ary ny colonel iray zay resahan'ity gazety ity dia colonel Rakotomamonjy Patrick. Idirantsika nitsipireny rehefa avy eo ny gazety Tia Tanindrazana iny fa ndao resantsika ny ampamoaka zay nataon'ity colonel Patrick ity. Nivoaka amin'ny fanginany ihany ny farany ity colonel ity no izy voaroroy amin'ny rara cocktail molotov tetsy villa Pradon Antanimena. Nilaza izy fa commenté natao amelezana azy iny resaka cocktail molotov iny satria sany jory izy sy sany teny manoloana ireo kolikoly avolinta zay misy eny anivon'ny hôpital Miaramila Soavinandrina izy dia tadiavana hevitra amelezana azy amin'ny fomba rehetra. Raha ny endro sy nanaraka tsara ny ampamoaka zay nataony, nilaza izy fa manaiky ny anaovana fanadiadiana fa kosa tsy manaiky ny anaovan'ireo olona kriminel fanadiadiana momba azy. Mahitsy dia mahitsy ny teny hoe Jolay manao enquête ny ao amin'ny toby raha tsy mandrava ho izy. Tsy mbola nisy teto amin'izao tontolo zao hoe ny manamboninahitra ka Jolay no manatrika fanadiadiana hoe kriminel antsoina hoe Andry Bemaso. Aleko ana miteny kasika an'izao raha mikasika ny resaka sahotaka eto amin'ny firenena zao. Ny antony dia tsotra fotsiny misy kriminel manao lasasy eto amin'ny firenena, manao lasasy olona tsy tia kolikoly. Voalohany indrindra Andriamato ministre ny foloalinda Andriamato Ravatomanga, za tsy ataon'olona kriminel enquête, za tsy maintsy miaro ny aiko. Tsy mbola nisy teto amin'izao tontolo zao manamboninahitra ambony atao enquête ale voara olona kriminel atao hoe Andry Bemaso, Andry Bemaso manipuler ny mamparay informatique anaty salle d'enquête manao montage. Mbola lava ny resaka asesiko atomboko amin'izay resaka zay. Araka ny falolazainy moa tsy maintsy nitsoaka izy ho fiarovana ny ainy satria miatra manaina ity toe-draharaha ity. Araka ny vaovao an-gazety maro samihafa dia nadoboka Amponja miaraka amin'ireo vororoy ny vadin'ny colonel Patrick Rakotomamonjy. Eto dia mampitandrina ny Andriamato Mamy Ravatomanga ny colonel Rakotomamonjy Patrick. Raha misy manjoany vadiny na maratro na maninina any Amponja dia ifankahita izy Mamy Ravatomanga. Manaraka zany Andriamato Ravatomanga, fantatro ny relation anao amin'ireo mpitsara reo zay tao mba tsy fantatro. Inona moa ny idiran'ny vady andefa mandroko amin'ity affaire ty fiarovako ny aiko ny antony alako tao garde à vue ary zandary marobe miarana fa ataovy any an-tsainao zany. Vonamonika ny garde à vue dia efa misy miteny hoe mon colonel mitandremina fa makanimakanitsiaka fa io fa vonoandry Ravatomanga ianao. Inona ny idiran'ny vadiko amin'ity affaire ty fa raha maninona ny madamako ainao ny dikan'izay. Le plus dur dans la vie c'est de blesser une bête sauvage monsieur Ravatomanga. Amin'ny officier misy ny atao retour de flamme, amin'ny officier misy ny atao le mahefa dans le noir. Fanampizay no vakian'ity colonel ity Bantsilana ihany koa ny afira maloto indrindra fa ny kolikoly eny anivon'ny
sampandrary rahampanjakana maro samihafa izay mahavoatonina ny Andriamatoa ministra ny folo alinday Saivelo Lalamonja Delphin. Feno mpanao kolokolo manodidina ny filo Andry Rajoelina ka anisan'izany ny mpanolontsaina manokana Mamra Vatomanga ho izy sy ny ministra ny fiarovam-pirenena Generaly Saivelo Lalamonja Delphin. Misintona lakolosy fanerana ho an'ny Andriamatoa filo Andry Rajoelina sy Premier Ministre lehiben'ny gouvernement izy mba tsy hiaro ireo olona ireo amin'ny kolokolo izay ataon'izy ireo. Faharoa, Monsieur le Président, asa afaka micomprendre ianao fa ny olona manodidina anao, y compris Ngara Vatomanga, y compris Ngara Général de corps d'armée Saivelo Lalamonja Delphin, ministre ny folo alinday, dia ao anatin'ny kolokolo engany Andriamatoa filohan'ny Repoblika, Andriamatoa Premier Ministre tsy aro azy ireo ianareo. Voalohany indrindra tamin'ny il y a 3 mois ary azonareo antanina tsara ny DG ny hôpital miaramila tsy nitsina tsisy resaka tsisy nina voandro tany amin'ny Brown ny fitalehavana dia nitenena hoe alana tao DTA satria mamilava teo dia gagadolo ny rehetrarehetra ary zany afaka apitso dia napiditra fanamina niakatra teny amin'ny présidence. Andriamatoa ministre ny folo alinday tsy fantatrova za dia nandefa élément de réponse, élément de langage tany amin'ny filoham-pirenena sy tany amin'ny Premier Ministre satria hoe mamilava. Fa ny antony Monsieur le Président dia zao misy kolokolo avolenta tratrako tao amin'ny hôpitaly nanomboka na nommé directeur technique adjoint septembre 2023 niakatra be ny resetin'ny hôpitaly, betsaka ny osoka tratrako tao, betsaka ireo tapatapatenda verivero tombotsoan'ny osoka dia nanomboka nivoaka ny feo mila lana tato DTA fa manelingelina. Faharoa, ny fitalehavana général teo aloha général Rakoto Famezatsoa sy ny neveu colonel Finiavana Andrenasolo dia mbola manana dossier à régler amina milliard. Ohatra rainy zany Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier Ministre izay ianao ny patron ny administration, misy dossier ny contribution any misy 400 millions d'ariary-tsika io volut tsy hita volana ngonina tamin'ny cotisation amin'ny mpiasa tao taloha, mpiasa nandeha retraite CRCM tsisy nahazo retraite mbola mitorany fitsarana. Amin'izao fotoan'izao mbola misy vola tsy hita rehefa miteny ny tany amin'ny contribution tao faravohatra azonareo porofona chef de centre dia niteny chef de centre hoe maninona Monsieur le DG mon général, Monsieur le DTA colonel, maninona raha tsona ny DG taloha réglé an'io fa tsy voaréglena eto fa raha tsy zany areo miakatra any amin'ny DG. Novakiny Bantsilany ihany koa ny afera kolikoly amin'ny fizarana tsenam-barom-panjakana amin'ny fifaninanana fidiran'ny mpianatra ho manamboninahitra ambony. Naboridany'ity général ity ihany koa ny resaka fanodikodinam-bola eny anivon'ny hôpitaly miaramila. Eo ihany koa ny fanerena fandefasana marary eny anivon'ny polytechnika any Andriamatoa Mamra Vatomanga. Andriamatoa ministre ny folo alinday, ny kolikoly ataonao mbola tsy nisy tanatin'ny enimpolo taona élève officier bevoka, mbola tsy nisy tanatin'ny enimpolo taona élève officier atao dialyse teo manaraka azy mibalady ao anaty hôpitaly miaramila ao. Ny concours élève officier médecin ny zanakao dia miforce anao ary rehefa nalefa tao amin'iny iny zanako alefako hany dia mbola miampiresaka hoe manao enina be raha izy ireny atao afaka fa mila atao afaka le ray satria mazoro tsy maintsy nataona afaka. No tsy peny mazava tsara fa misy dokotera efa malaza amin'ny kolikoly mampiditra gadra ao amin'ny hôpitaly efa notorian'ny commandant de groupement ary efa nikisaka tany amin'ny personnel nefa nisy notinidina indray mikasika ny famerenana azy izay fantatra fa baiko avy any ambony avy any amin'ny ministera hoy ny ampamoaka izay nataony kolonely Rakotomamonjy Patry. Ny hôpitaly miaramila moa Monsieur le Président eo mba fiain'ny ministère amin'ny folo alinday amina milliard maro ny mihodinao. Ny voko voalohany eo dia ny SG CPCA sy ny ministre. Ny SG zay nitonona ary be dia be manamako prove zany nitonona nakany ministre za mamilava fa ny tena mariny dia zao ny SG dia PS9 promotion DG teo aloha ihany. Mbola misy général anankiray koa ny amin'ny salama ary jereo nareo misy afera ny amin'ny salama amina milliard dia natao hoe mbola représentant hôpital miaramila any amin'ny salama ny général retraité Ramanantona Claude Eric. Dia rehefa nanontany amin'ny DG zay tao hoe fa ahoana mety fe zany hoe efa niresaka tany amin'ny SG tany amin'ny PCA ry zareo dia
manaiky izy atao représentant chinoso any amin'ny salama ny général raha manampoana Claude Eric tsy haiko normal ave zany sa tsy normal ndresaka docteur gaga monsieur le président nisy note de service nilatsaka avy any hoe misy docteur zay docteur civil efa malaza tamin'ny kolikoly mpampiditra gaga atao amin'ny hôpitaly mpame convalescence gendarme efa nitorina commandant du groupement docteur Anira Johnson zay de efa nakisaka tany amin'ny personnel de tsy efa misy resaka midina avy any ambany avy any ambony any hoe avereny manao hospitalisation sy mandeha marary mampiditra hôpitaly amin'ny marary zay efa tsy ekeny reo jeune spécialiste tsony andehanany any amin'ny neuro satria maro ny antécédent tao de niteny azy de hoe baiko avy any ministre io zay nikasika ny hôpitaly miaramila rehefa miletika ny hôpitaly miaramila monsieur Ravatomanga de miainga ny polyclinique dilafinao normal ave zay nitarainako tamin'ny présidentiel mandeha ny évacuation sanitaire monsieur le président de marary ny amin'ny hôpitaly miaramila tsy maintsy mandalo 48 heures any lafy zay vavaka miainga tsy nanaiky ny tenako ary nitaraina tamin'ny Général Ravalomanana Richard de izy nanontany teny tamiko aloha fanontaniako président le lendemain de niteny ianao monsieur le président taminazy hoe teny le docteur azavela influencen'ny Ravatomanga ny asany satria na le marary efa tezitra hoe ina moa ny ataoko amin'ny lafy le aretina reti-po mila évacuena rapide ny andeha la réunion tamin'izay araka reny rehetrareny manao antsoava amin'ny filohan'ny républicaine Madagascar Andriamatoa Andrinirina Rajoelina sy premier ministre lehiben'ny gouvernement Ntatsy Christian izy mba tsy hiaro ireo olona mpanao kolikoly mpanao affaire maloto ao amin'ny fitondrana anarana vitsivitsy moa no nosinganiny toy ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga sy Andriamatoa ministre ny folo anday Saivelo Lalamonja Delphin manaraka zany Andriamatoa Ravatomanga fantatro ne fantatray manamboninahitra maro zay mahafantatra fa ianao de niantso ny général Saivelo anangana directeur militaire tamin'ireny sahotaka fifidianana fiandrasana présidentielle reny manaraka zany Andriamatoa Ravatomanga tsy haiko zay complicenao ny zanatra rahako ny jeune capitaine saika matin'ny vindicte populaire teny Ivanky ny rahanareo mandeha mifidy tonga bulletin précoché asa raha mantadidro Facebook tsika rehetrarehetra misy hoe député fetra zany fantatro ny publiean'izay tamin'ny Facebook zany ahitan'le karapan'olo tonga de niantso lehibe de niteny lehibe hoe nisy naniraka reny niazakazaka teo betongolo gaga mahita gendarme be dehibe anteny civil fa vady midy zany sangisangy maro zany gendarme manao police d'élection zany de namaly ny colonel iray teny hoe tsy manao police électorale ro ny colonel fa reo le gendarme anafarana avy any amin'ny sisiny ifidy ny ACC ny CNI manaiky an'izany ve nareo manaraka zany miara Vatomanga fantatro monsieur le président mandeha chirurgie cardiaque am'izao ny tenako zao mpamoaka andreo mpitsabo avy any Paris sy avy any Nantes sy avy eo la Réunion eo Ivato mamombontsena ny vazasy mamoaka ny entana zasy ny élément présidence vavolombelona ny élément présidence niaraka tamiko ny élément de sécurité miara Vatomanga tonga eo en tenue civile miaraka amin'ny PA mamoaka entana mamoaka colis tsy mandalo douane tonga de mivoaka voangana koa namoaka fanomezana ho an'ny orphelinako teny Vato ny scanner de angiara Vatomanga zay nanao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra na tompona ndraiky mpanjakana io na olo-pirenena tsotra mba ho tonga saina ifo amin'ny torimaso fotoana izao anadiovana ny firenena ho izy mahantra ny vahoaka malagasy ny asany mpitandro filaminana azy amin'ny piaro ny tanindrazana azy dia vohitsakitsaka tanteraka zimbazimbain'ireo mpanao kolikoly sy mpanao afera maloto mazava ho azy fa ny fianarana zay noratovin'izy ireo dia hialokalofa ny mpanao kolikoly sy ny fikambanan-jolahy hoy ity colonel Rakotomamonjy Patrick ity raha nanao ampamoaka izy ny vahoaka malagasy reo mpiasa mpanjakana rehetra zay manana dossier sy malala reo complice na Vatomanga eo misehatra misy anareo na ny finasy na ny fiarovam-pirenena io na amin'ny gendarmerie io zay te hitaraina fa tsy samy teny fotoana zao mitsangany mitoroa aza matahotra Andriamatoa premier ministre
averiko indray mandeha ianao no patron ny administration ao amin'ny hôpitaly miaramila foana ny angaky satria ao any tale normal ave monsieur le premier ministre fotoana zao nadiovana ny firenena mahantra ny vahoaka malagasy ny asanay ny fianarana nataonay alokalofana kolikoly alokalofana association de malfaiteurs ho an'ny tandrazana. Ndao jerisika ankaiky ny gazety zay navoaka ny Tia Tandrazana ny faharoa ny volana May lasa teo. Ny lohateny gazety ngeza be dia ny hoe fandrahonana Andrajoelina sy Ravatomanga. 30 no adiadina, 10 no nalefa any amponja, kolonely iray no mbola karoina. Araka ny fanarahantsika teo, kolonely Rakotomamonjy Patrick no karoina izy ireo ity no izy voaroroy amin'ny rara fametrahana cocktail molotov sy taratasy fandrahonana teo amin'ny vavadin'ny Pâques 67 hectares sy teo anoloan'ny villa Pradonna tamin'ny 3 aprily lasa teo raha ny tatitra voalazan'ity gazety ity. Nilaza ity gazety ity fa 5 tamin'ireo no nidoboka amponja Vonjimaiky ka ny sasany eny Antanimora, ny hafa eny Antsiefay. Anisan'ireo voafonja ny vadiny manamboninahitra iray nitondra galona kolonely, vadiny Rakotomamonjy Patrick zany raha ny marimarina kokoa. Voalaza ihany koa fa nisy mpiambina avy any amin'ny KNAPS tafiditra amin'ny tirara ity. Mbola karoina hatramin'izao ilay manamboninahitra kolonely voaroroy amin'ny tirara ity. Ny 12 sy 17 May ho avy izao no hotanterana ny fitsarana ireo olona voaroroy ireto. Nanamafy ity gazety ity fa raha iverenana ny 20 Aprily teo no niparitaka ny afatra na note internet avy ao anatin'ny mpitandro filaminana. Toromarika sy baiko isamborana ny manamboninahitra médecin colonel na kolonely Rakotomamonjy Patrick. Ny fanjakana malagasy no pitory raha ny voalaza tao amin'ny toromarika ka enanivon'ny zandarmarim-pirenena no mandray an-tanana ny raharaha. Ny vadiny zany no everina ho natao takalonaina ho ity gazety ity mba atao tsindry ahatonga azy itolo-batana na voasikajy ho piraitsy-kombakomba. Tsy ino fa nisy taratasy iray karazana fampitandremana mafy niaraka tamin'ilay cocktail molotov. Tao anatin'ity taratasy ity dia nisy fanononana mivantana ny rara kokaina tany Anosy sy Faradofay izay mbola tsy mahazava tanteraka hatramin'izao. Narahina afatra politika miantefa amin'ny olona goavana roa eto amin'ny firenena ho ity gazety ity. Fandrahonana niantefa mivantana tamin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga, mpandraharaha lehibe sy olona ankaiky ny fitondrana ity afatra ity. Voalaza ao anatin'ity taratasy ity hoe no ny fatsapahanay fa mifangaro ny fitantanana ny raharam-panjakana sy ny fitantanana ny orinasanao no ny fahorian'ny vahoaka tsy mandady arona. Ary no ny adidy manoloana ity tandrazana ity dia manentana sy miantso ny vata miaramila rehetra manomboka ireo mbola amperinasa sy misotro ronono, ny zandary, ny manamboninahitra lefitra, ny manamboninahitra antonotony sy ambony hatramin'ny jeneraly hiaraka andray fitondrana miaraka amin'ny vahoaka. Nandraona mivantana Andriamatoa Mamy Ravatomanga hoe mandidy anao izahay itolo-batana eny am-paka. Fantatray avokoa ireo miaraka aminao amin'ny kolikoly avolenta hatramin'ireo mpikaramanady izay manodidina anao ho ity gazety ity. Hita eo zany efa nananay daholo ny porofo. Nisy afatra mivantana niantefa tamin'ny filohan'ny Repoblika ankehitriny Andry Nirina Rajoelina izay nanao fanamby sy baiko mazava. Andriamatoa Andry Rajoelina, mandidy anao izahay andrava tsy misy atakandro ny gouvernemanta, ny HCC. Mandidy anareo izahay andre andraikitrareo. Manome 27 ora izahay. Raha tsy tanteraka izany dia tompona andraikitra ianao. Efa ty aminay daholo ny lisitry ny fianakavianareo. Anisan'izany ireo mpitsara, ireo ministra voaroroy amin'ny kolikoly. Averinay tsy mila mpanao politika izahay. Nilaza ity gazety ity fa ahitana taratra toedra raha manahirana sy feno zava-miafina ity raharaha ity. Eo ny fanasokajina ny raharaha ho asa fampiororona fa betsaka ihany koa ny olo-pirenena maneho fa sao sinema entina nodikodiana ny resaka indray tony ho filalaovana saim-bahoaka ilaza fa lasibatra na victime mandray ny fitondrana.
tsy azo amevana ihany koa nefa ny lafiny politika fa indrindra ny fahatafidiran'ny resaka miaramila ao anatiny. Manomboka manana fasahina ve ny miaramila sasany noho ny zava-misy eto amin'ny firenena ka misy tia nova tantara toy ny tany Burkina Faso, Gabon, Mali. Tataka izay ny gazety navoaka ny Tia Tandrazana tamin'ny 2 Mey lasa teo. Fa eto am-pamaranana dia zao mafana dia mafana ny toedra rankehitriny ary miozongozona ity fitondrana ity satria ny olona manana basy no voakitikitika amin'izao fotoana iresantsika izao. Araka izany ho resantsika miandalana eto ny mety toy ity toedra ra ity ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.